Mirahaba anareo amin'izao andro pentekosta zao ry havana, manonona ny fahasoavan'ny tompo aminareo. Ary raha mirahaba antsika fiangonana amin'izao pentekosta zao, dia tena lasa eritreritra ry havana ny amin'ny hafatra nomen'ny président amin filohan'ny Fjkm ho antsika Fjkm ho an'ny kristianina rehetra eto Madagasikara sy maneran-tany. Dia milaza izy hoe ny amin'ity pentekosta 2020 dia pentekosta eo ambany aloky ny fahafatesana. Pentekosta hitafiany zao tontolo zao mihitsy ny lamba fisaonana no ny fandringanana mahatsiravina. Pentekosta ao ambany aloky ny fahafatesana. Zany ty pentekosta 2020 ry havana. Ary amin'izao pentekosta ao ambany aloky ny fahafatesana zao, dia mazava ny hafatry ny tompo amintsika fiangonana hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Nikodemosy azo lazaina hoe mandeha antsokosoko, mangaladia mba tsy ho fantatry ny namany, manatona an Jesosy anatin'ny alina izy. Mety ho izany koa ianao ry havanao, anatin'ny alina ianao, anatin'ny alina baraingo isan-karazany ianao amin'ny fiainanao, anatin'ny alina fizahan-toetra isan-karazany ianao, manontany teny ianao, makaiza sy makaiza moa ty fiainanao ty. Ny hafatry ny tompo anatin'izany alina baraingo izany. Ny hafatry ny tompo amin'izao pentekosta ao ambany aloky ny fahafatesana zao, dia hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ianao izay miteny indrindra io hoe sandray ry pastera tsy teriterena amin'ny resaka finoana. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Izay ny fahamarinana voalohany ry havana. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Mahafinaritra amin'ny tompo ry havana rehefa hanazava fahamarinana fototra izy, hanazava fahamarinana maharitra mandrakizay izy, dia maka ohatra tsotra, ohatra fantatry ny be sy ny maro avy amin'ny fiainantsika olombelona. Eto ny ohatra alaina dia ny ohatra ny fahaterahana. Tsy maintsy hateraka indray ianareo. Firariana ho antsika ry havana dia izao: misaoran'Andriamanitra ianao raha efa manana antoka hoe zandray tompo misaotranao fefa nateraka indray. Ary raha eto am-pianona ny hafatra ianao dia hoe misaoran'ny tompo ianao hoe azoko fa tsy maintsy ateraka indray aho. Zao manko ry havana, raha misy olona zao miresaka amiko dia mety ho gaga ihany raha ataony hoe solofo pastera solofo efa teraka ve ianao? Tsaka adala ve ty raha namany ty? Dia ataoko ianao raha mahafantatra ny anniversaire koko. Azoko antoka fa mazava be amiko izy, mazava aminy. Fa raha io olo ihany manontany amiko hoe solofo pastera solofo efa nateraka indray ve ianao? Mety hisalasala ve mivaly teniko na mivaly teninao hoe normalement antenaiko possible tsy ariavanao. Miala eto isika an'io, tsy maintsy afaka samy miteny hoe za androany pentekosta 2020 nateraka indray, nateraka indray. Satria maninona? Ozy izy Jesosy raha tsy ateraka indray ianareo dia tsy mahazo miditra
amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka raha tsy ateraka indray ianareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mahafahamarinana volamena amin'izao andro pentekosta zao, anty Jaona toko 7 ty ry havanao. Dia manazava izy satria mety tonga ohatsaintsika hoe dia ahoana tokoa moa zany hoe ateraka indray zany. Dia fa alohavan'i Jesosy ialohavan'i Jesosy le fanontaniana toy izy amin'ny 15 hoe Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny olona ateraka indray zany dia olona atenen'i Jesosy hoe ateraky ny rano sy ny fanahy masina. Inona moa ny rano? Hitanareo zany fa misy singa anankiroa eo, rano sy ny fanahy. Io ohatran'le fahaterahany olombelona. Eo le lehilahy mametraka tsirinaina ao akibony vadiny dia bevoka ny vadiny. Dia eto koa tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Ao amin'ny Baiboly Ray Manontolo ry havana dia hoe saika ilazana ny tenin'Andriamanitra ny hoe rano. Sary ny tenin'Andriamanitra ny hoe rano. Ary Petera voalohany zao toko voalohany 1:17 dia manazava tsara hoe fa efa teraka indray ianareo tsy amin'ny vo mety oloa fa tamin'ny tsy mety oloa dia ny tenin'Andriamanitra. Zay zany le hoe tenin'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra hiteraka atsika indray. Fa tsy ampy zay. Ozy izy Jesosy tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny rano sy ny fanahy masina. Ianao izay mbola mety tsy nateraka indray io ry havana zany, tsy dia hoe maty antoko ianao. Raha ohatra ka hoe hatramin'izay ianao mba navatra namaky Baiboly ihany, namaky mana isan'andro, namaky mofinaina, tsy very maina zany. Fa amin'izao andro pentekosta zao ampatsiahivan'ny tompo anao hoe le tenin'Andriamanitra efa napetrany eo aminao dia hoe tongava ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina no mamoto an'iny teny iny dia miteraka anao indray. Tsy maintsy ateraka ohatr'izany sika ry havanao. Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Fa hoy Jesosy hoe rehefa tsy ateraky ny rano sy ny fanahy sika dia ateraky ny nofo. Ary raha ateraky ny nofo isika dia nofo. Ary raha nofo isika teraka tamin'ny nofo dia malaky mivily manao ny ratsy. Malaky mivily manao ny ratsy. Rehefa tsy ateraky ny fanahy isika dia mba manompo fa tsy havita manday ianao fa malaky reraka ianao. Izay ny tenenan'ny tompo amintsika hoe tsy maintsy ateraka indray, tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Mety misy ve amintsika eto na mihaino amin'ny fahitalavitra manao hoe ka zange tsy fantatro pastery, za tsy fantatro pastery dia normal izy raha miteny izany. Tsy za no miteny izany fa Jesosy ry havana. Satria rehefa mijery Nikodemosy dia manohatra ny teniny amin'ny Nikodemosy izy. Nikodemosy dia lazaina hoe fariseo. Zany fariseo zany dia tena hoe spesialistin'ny Baiboly, spesialistin'ny tenin'Andriamanitra zany, testamenta taloha zany. Zany ry havanao. Dia mety anao ianao hoe za io indray raha Baiboly za rehefa hoe za raha tena hoe za mahazo voalohany foana amin'ireny hoe question pour un chrétien reny. Zay le izy. Tsy ampy zany ry havanao, tsy ampy zany. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Nikodemosy sy ny andriona. Zany hoe sady mpanapaka fiangonana, mpanapaka firenena. Mety itenenao hoe za mpiandraikitra foibe, za bro foibe, za ny misampana foibe, moa eo amin'ny fitondram-panjakana, za ministra, za PM, za président sy ny karazany. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Tenenina izy hoe mpampianatra ny Israely. Tsy mivoaka tsara moa izy amin'ny teny malagasy fa hoe le mpampianatra Israely hoe
l'enseignant d'Israël fa tsy hoe un enseignant parmi d'autres en Israël, l'enseignant d'Israël. Mahazo izy Jesosy tsy maintsy ateraka indray ianao. Milazanao mpampianatra ianao efa tsy fantatrao ny lalam-pamonjena, ka inona no ampianarinao? Milazanao mpampianatra ny Israël ianao, tsy fantatrao ny lalana azahoan'ny olona ny lanitra, fa inona ihany no ampianarinao eo e? Tsy maintsy ateraka indray ianao. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Ny teny mazava ny tombo ary fitiavana itsika ry havana hoe raha ohatra angenareo ka tsy ateraka indray dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ry havana, malahelo aho miteny aminao fa ny mihelo no hidiranao. Angato amin'ny tompo hoe amin'izao andro pentekosta zao hiteraka anao indray amin'ny rano sy ny fanahy masina, ary eo ka hovavaka mba ataonao indray mandeha amin'ny fo sy amin'ny finoana tanteraka. Zao vavaka izao hoe Jesosy mino aho fa maty nisy oloheloka teo amin'ny hazo fijaliana ianao, mifona aminao aho noho ny fahotako rehetra, mifona aminao aho noho ny heloko rehetra. Anao an'izany vavaka izany amin'ny finoana ianao, ianao ihany ry havanao dia hisy tselatry ny fanahy hiditra ao anatin'ny fonao ary hanasitrana ny fanahinao, ka ianao ihany dia ho teraka indray ianao. Tsy maintsy ateraka indray isika ry havanao. Izay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa dia izao: ianao izay nateraky ny rano sy ny fanahy io. Fahamarinana faharoa, tsy hovanona ara-panahy ianao raha tsy feno mandrakariva ny fanahy masina. Tsy hovanona ara-panahy ianao raha tsy feno mandrakariva ny fanahy masina. Hoy ny asan'ny apôstôly 4:4-5. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy olona, raha adininy izahay amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasinareo. Petera feno ny fanahy masina no miteny an'izany, anaovana demande d'explication izy ry havanao ny amin'ny asa tsara nataony raha nanasitrana n'ilay lehilahy nalemy hatrany ekipondrenina izy. Asa tsara anaovana convoqué izy teo amin'ny sinetriona. Hoy isika mpanapaka ireo, mivavaka tsika mba tsy hanana mpanapaka tsika eto amin'ny firenena hanapatra fahefana tahaka izany. Olona manao ny tsara ve dia gadraina dia convoquena. Fa Petera convoquena izy sy ny namany dia miteny hoe ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto masonareo. Fasahiana ange izany ry havana e, fasahiana. Ary izay ilay fasahiana omen'ny fanahy masina, omen'ny olona fen'ny fanahy masina. Raha tsaroantsika tsara ny tantara, tsy amporovolana akory ange izay, raha ty perikopy ty nijerena, tsy amporovolana akory ange izay e, teo amin'ny toeran'io no nandava amin'ny Petera ny Jesosy intelo, fa tambola tsy nanana ny fanahy masina izy tamin'izany. Ary tsaroantsika ry havana, tsaroantsika fa tamin'ilay andro voalohany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty,
Petera sy ny namany tena azy razany hoe natahotra fatratra ny dia matrano se barricade tohatra no izany tahotra izany. Tsy mbola nanana fanamasina izy. Ary marina tamin'ny Petera ry havana tamin'ny fotoana iny hoe le teny Jesosy manao hoe ry Simona indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoeny toy ny vary. Tena hoe nitady amin'ny Petera ho kororoena toy ny vary Satana tamin'izy nandany Jesosy intelo ry havana. Fefa niova tanteraka Petera ankehitriny. Ary zay fanovana atao amin'ny Petera zay ny tiany ataony fanamasina atao amiko sao amin'ny ao. Niova izy. Fa maninona izy niova? Efa nateraka indray Petera. Ahoana moa no ilazana zany? Reo mpianatra Petera sy ny namany reo tena marina mihitsy fa nandritra ny 3 taona efa nolona tao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana an' Jesosy. Efa nolona tamin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa tahaka ny rehetra dia marina amin'ilay tenin' Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ianareo, raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo, dia tsy hiditra any an-danitra. Dia teo amin'ny Pentekosta teo izy tahaka ny rehetrarehetra nandray ny fanamasina dia nateraka indray. Fa ny ohatra miendry Petera tsy nateraka indray fotsiny izy fa feno fanamasina. Sambatra ianao ry havana raha miteny hoe saotra tompony amin'ny fampaherezana fa zay nateraka indray voalohany ary mandeha mandrakarivo amin'ny fahafenon'ny fanamasina. Satria zavatra ray ry havana ny hoe irahan'Andriamanitra amin'ny fanamasina dia tonga izy dia mitoetra atao amiko ary hafa zany hoe fenon'ny fanamasina isan'andro zany ianao. Zao mantsy rehefa tsy mandeha amin'ny fahafenon'ny fanamasina isika ry havana, rehefa tsy mandeha amin'ny fahafenon'ny fanamasina, tsy ho vitantsika ny fiainantsika ara-panahy. Tsy ho vitanao zany. Tsy ho vitanao zany. Hitanao, rehefa hoe manomboka fiainam-panahy ianao manaraka an' Jesosy anao, dia toy ny miakatra ho azy eo amina ring de boxe. Ring de boxe. Na fantatrao zany na tsy fantatrao. Ary eo amin'ny olona manao boxe aminao tsy iza fa Satana. Maro ny olona tsy mahafantatra an'izany ry havana. Atao batisy ianao, raisina mpandray ianao, tokanana dekona, tokanana mpiandry sy ny karazany. Manomboka an'ilay fiainana kristianina ianao, mandalina an'ilay fiainana kristianina ianao, dia ampidirin'Andriamanitra eo amin'izany ring de boxe zany. Tinona no ataonao? Niova ho kristianina ianao. Manomboka manokana ny alahady maraina anao aty am-piangonana ianao. Manomboka mandany fotoana amin'ny vavaka ianao. Manomboka miresaka ny Kristy amin'ny hafa ianao. Manomboka mandefa soratra masina amin'ny Facebook amin'ny hafa ianao, etsetra. Fa zao mitady moment, mitady fotoana hikororoana anao Satana ry havana. Ary faly izy satria maro ny kristianina miabandona. Tsy mahavita mandany efa ny voafidy. Tsy mahavita fanompona efa leo an'io paster io tsy mety amiko ny brown sampana misy ry havana. Zay leo ambony ring de boxe ianao ary kororoan'ny Satana ianao. Raha tianao fantatra zany. Miabandona ianao. Ndikany hoe miabandona, lavinao araka ny tenin'ny Petera, lavinao le vaty fehizoro. Le vaty fehizoro tokony hoe fehizoro ny fiainanao, tokony hoe fehizoro ny tokantranonao sy ny ankonanao, lavinao iny. Fa maninona ny lavinao? Lavinao satria tsy mety aminao mibika an'le vaty fehizoro. Tsy mety aminao ny dimension le vaty fehizoro. Tsy mety aminao ny halava le vaty fehizoro. Na vaty fehizoro be exigence, be condition. Lavinao le vaty fehizoro. Ry havanao. Zay mazava-dehibe.
ianao mikiomy lava io, ianao manohitra lava io, rehefa mba manokatra vava ianao fanoerana ry havanao, tena marika hita maso zany, tsy feno fanamasina ianao nizaniza eo anlohanao eo, fa le vavaka ianarantsika manomboka ny ry havana de hoe aoka ny fanahinao ray malalo, aoka ny fanahinao masina zay nataonao ao anatinay, hitoetra ao aminay, aoka ny fanahinao masina, hamenao anay mandrakariva isan'andro. Fa marinana fahatelo farany de zao, Jesosy ry havana, satria hoe tany am-boalohany moa zany tsika ny resaka hoe fidirana any fanjakan'ny lanitra, zay ny am'le ho avy mandrakizay tsy maintsy ateraka indray. Le fahafenon'ny fanamasina somary niompana tamin'ny fiainantsika ety an-tany. Le fahamarinana fahatelo indray de hoe Jesosy ry havanao, Jesosy io irery no mot de passe hidirana any an-danitra. Jesosy no mot de passe hidirana any an-danitra. Hoy ny Asa 4:12, hoy Petera, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona zay azahoantsika famonjena. Andiny soratra masina volamena ho an'izay mino azy, andiny soratra masina faran'izay manafitohina ireo zay tsy mino na marify salosana. Fa inona moa ny problema amin'io andiny soratra masina io ry havana? Ozy izy Petera, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, zany hoe ho an'ny sasany aloha. Aoko ho fantatsika ry havana fa tsy évident aminy hoe mila famonjena zany izy na mila famonjena zany ny olombelona, ary ny olona hoe tsy mahatsiaro ny filana zany famonjena zany, de tena hoe marina rabaky teny am'le tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 2:4 hoe no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao. Ny sainy tsy mino, ny sainy no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao. De ahoana ny fomba anajamban'ilay Andriamanitra zao tontolo zao ny sain'ireo tsy mino ireo? Napetreritra toritenina pastera amerikanina zay ry havana. De mitoriteny izy hoe isika kristianina amerikanina ozy izy maro amintsika no hoe ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao ny saintsika. Ahoana? Satria hoe asainy mitoky isika amin'ny volantsika, amin'ny harentsika, amin'ny fahaizantsika sy ny herin'ny sandritsika. Zay ozy izy. Ary fantatry ny maro le hoe le fitenin'ny zareo amerikanina tena hoe flamatra ho an'ny amerikanina, zany hoe self made man, zany hoe ianao ny tenanao ny herin'ny sandronao natafitanao. Fa sika malagasy tsy amerikanina, fa sika koa ry havana na de tsy manana dolara aza, io vola kelitsika io, vola betsika io, arena kelitsika io, arena betsika io, io koa no hitokitsika, ary ny herin'ny sandritsika no hitokintsika ry havanao. De jamba ny saintsika ry havanao, na jambain'le Andriamanitra zao tontolo zao, jamba am'izay vrai problème, jamba am'izay problème numéro 1 ny olombelona, de tsy nyzany fahotana. Ary io fahotana io, raha tsy nisy fahotana tsy nila nidina avy any an-danitra Jesosy ry havana, fa io fahotako sy fahotanao io no de nidenan'i Jesosy avy any an-danitra. Azo lazaina fa misy karazany roa le fahotana ry havana. Fahotana voalohany de le hotanao manokana, le hoe péché personnel. Famaritana moa ny ota mazatra de hoe ny ota de hoe tsy mahatratra n'le cible na le tanjona napetraka tao amin'ny fiainana. Mametraka tanjona any ianao. Tsika rehetra ry havana samy mpanota, tsisy nahatratra n'izany cible zany tsika, satria raha ny fironon'Andriamanitra zasy ianao, ny tanjona sy ny cible napetrany de hoe ny ankalaza ny voninahiny. Fa isika menakavy mety amintsika de ny mankalaza ny voninahitry ny tenantsika sy ny manandratra tena foana, mila fona am'izany sika ry havana.
zay le otany tsirairay fa eo indray le hoe andeha hoe le otany firenena malagasy na le otany zao tontolo zao am'izao fotoana zao tena mahatsiravina ary mahavaky fo ohatra zany hoe fianaky ny homosexualité fianaky ny LGBT ary isan'andro isan-kerinandro any anaty gazety de kalazaina indraindra le olona manao aminao manao hoe ianna homosexuel ianna LGBT voafidy mera-tarehananina zay le otany firenena zay le otany zao tontolo zao ry havana ilana famonjena ary atsika malagasy ty le fanompontsampy netindrazany ty kaky ianao mahita mijery vaovao tatoato tena mbola maro mandala an'izany hoe fombandrazana manaja an'izany hoe sampindrazana manaja an'izany hoe fatindrazana reo fombandrazana reo nge azo lazaina hoe fa tamin'ny fotoana nanomezana azy na nazahoana azy nanana ny lôzikany faraky le fitenena reo fombandrazana hoe ianao zay mandala fombandrazana reo nomena antsika malagasy tamin'ny androny tsy fahalalana fa amin'izao androny fahalalana rehefa tonga Jesosy fahazavana ary fahazavanaina asa maty reo ary fahavetavetana eo natren'Andriamanitra ry havana ary mila vonjena amin'izany sika fa niota problème numéro 1 ko ary niota problème numéro 1 ny firenena sy izao tontolo zao ka rehefa miresaka ota ianao midika zany mila mpamonjy mila famonjena ary saina zay ny petera mazava tsy misy anarana hafa nomenantsika ety ambany lanitra azahoana famonjena mety manitikitika ny sainao ihany ry havana no hoe de ahoana zany ny religion hafa ahoana zany ny silamo ahoana zany ny boudisme ahoana ny religion sy ny filosofia hafa ry havana zavatra misy rehefa mandinika ny religion anao na filosofia tena misy sombona fahamarinana fa fahamarinana sombotsombony anina religion anankiray misy fahendrena sombotsombona anina filosofia anankiray fa Jesosy ndray miteny zany fahamarinana je suis la vérité tsy miteny izy hoe sombony fahamarinana na hoe ampahany amin'ny fahamarinana zany fahamarinana ary ny tena zava-doza ny amin'le hoe religion sy le hoe fahendrena manana sombona fahamarinana le sombona fahamarinana hitan'le mpandalany religion io le sombona fahamarinana kely iny ohatrany hoe mivaksine azy amin'le tena fahamarinana ry havana fa Jesosy lalana sy fahamarinana amin'ny fiainany ary soniaviny tamin'ny rany to amin'ny azo fijaliana izany ary nasiany tompo-kase tamin'ny tsanganany tamin'ny maty azo antoka tanteraka izany faranana zao teny zao tenysika teo hoe miavaka ty pentekosta ty satria pentekosta eo ambany aloky ny fahafatesana pentekosta eo ambany aloky ny fahafatesana tena hita moa zany de hoe ny corona asa monareo fa hoe officiellement enina ny maty hatreto asinareo ry havana fa za te mbola milaza fa hitombo io isan'ny maty io maninona miteny zany za tsy mpaminany fa mijery ny any firenen-kafa zay niaran'io tsy maintsy hitombo io ry havana ary tsy maintsy hitombo io noho ny antony vitsivitsy maromaro raha tsy teny afatsiny hoe faiblesse ny moyen fantrany moyen ananantsika malagasy hiatrehanan'io ary mahavaky fo ry havana rehefa mba mahita olona etsero mitaraina zay ozy izy zay ngamba tsy ny corona zany no afaty anay fa ho fatin'ny fahantrana sy ny fanohanany zahay tsisy politika am'zany réalité zany fa ao anatin'izao pentekosta ao ambany aloko ny fahafatesana zao de tenenina hoe
Ianao io ve androany Pentecoste 2020 malala le mot de passe hidirana any an-danitra, na ho fatin'ny corona ianao na tsy zany ny problème. Fantatrao ve io mot de passe hidirana any an-danitra io ry havanao? Ary rehefa hoe maty ianao, fa maty ny fahafatesana ianao, andalo fitsarana ianao ry havanao, andalo fitsarana ianao. Inona ny toerana nomenao an'io Jesosy io nandritra ny fahavelonao? Sanatr'in'izany sao dia fantatrao mot de passe io, nefa tsy ratsirainao amin'ny teninao, tsy ratsirainao amin'ny fomba fanaonao, amin'ny fomba fanomponao. Samy iseho anatrehan'Andriamanitra isika ry havanao amin'ny miditra ialantsika eto amin'ity tany ity. Ary sahanao ve ny teny amin'izay fotoana izay rehefa natrika ny rainao ianao hoe tia aho ray malala, fa ny anaran'i Jesosy no entiko manantona anao, satria izy maty nisolo eloka teo amin'ny hazo fijaliana. Izy nanolotra ny ainy hamonjy aho, ka amin'ny anarany no asaiko manantona anao amin'izao fotoana izao. Dia hiteny aminao rainao izay any an-danitra hoe mandrosoanaka, mandovany fanjakana izay efa voavoatra ho anao hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Ho aminao ny fahasoavan'ny Tompo, ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen.